sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Hoy Andriamanitra hoe, hiantso ahy izy ary ho enoiko, hombako amin'ny androm-pahoriana, hafahako, omeko voninahitra hovokisako andro sesehena. Ankafaliana ankaravoana no anoloranay ny teny fiarabagna aneniky ny tokantragnontsika tsiraikiraiky amin'izao natratrarantsika ny alahady voalohany amin'ny karemy izao. Ka hodinintsika ity lohahevitra magnaraka izay naroson'ny fiangonana ao antsika ity dia ny hoe te hiavagna amintsika Andriamanitra. Ahafahantsika mandinika misimisy kokoa io lohahevitra io dia ovakigna amintsika ireto tenin'Andriamanitra izay naroson'ny fiangonana amin'ity alahady voalohany amin'ny karemy ity. Ka ny vaky-teny masiny voalohany boky Jenezy ao amin'ny toko fahasivy andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Noe dia ny hanafaka azy amin'ny safodrano. Taorian'ny safodrano, Andriamanitra niteny tamin'ny Noe sy ny zanany niaraka taminy nanao hoe, izaho dia hanao fanekem-pihavanana aminareo sy amin'ny taranaka mandimby anareo, amin'ny zava-mananaina rehetra izay eo aminareo na vorona na biby fiompy sy ny biby ny tany rehetra, hatramin'izay nivoaka avy tao antsambo fiara ke hatramin'ny biby rehetra amonin'ny tany. Manao fanekem-pihavanana aminareo aho, tsy misy ho levon'ny safodrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy safodrano andringana ny tany intsony. Dia hoy Andriamanitra, ity no famantarana ny fanekena nataoko ho amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra izay eo aminareo amin'ny taranaka ho avy rehetra. Nataoko eo amin'ny rahona ny havako ka ho tonga famantarana ny fanekena amiko sy amin'ny tany. Ka rehefa ampiangona rahogno ambonin'ny tany aho, dia iseho eo amin'ny rahona ny avana, ka ho tsarovako ny fanekena misy amiko sy aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra ny nofo rehetra, ka dia tsy hisy rano hanjary safodrano mandringana ny nofo rehetra intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra.
Lancha, Ewana Teantu, Unampa Evana Slaza, Christine Tupuna Jesse, Lancha, Ewana Teantu, Unampa Evana Slaza, Christine Tupuna Jesse. Nitani nyarena zitumbavuku Tizare tizawali saimonina Na uri nyamburi nirani zirei Na beta nizare wambuniniyo Yizinuani utupinara Nitumpu pamuda numera rinyas Paisi nudimi nirasaniza Niyeni kilaya nyamani tatu Lancha, Ewana Teantu, Unampa Evana Slaza, Christine Tupuna Jesse, Lancha, Ewana Teantu, Unampa Evana Slaza, Christine Tupuna Jesse. Vakteny masigny faharoa taratasy voalohany Masindahy-Pierre Apôstôly ny toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ny batemy izay tena ny tandindona io no amonjena anareo. Ry kristianina havana, na i Kristy aza niatra fahafatesagna indray mandeha noho ny otantsika dia izy marigny hoan'ny tsy marigny mba hanolorany antsika amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo izy fa novelomina tamin'ny fagnahy. Ary tamin'io fagnahy io ihany koa no nandehanany nitoriteny tamin'ireo fagnahy tao an-tragno maizigny dia ireo fagnahy tsy nino fahiny fony ny andron'ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny androny Noe mandritra ny nandrafetagna ny sambo fiara izay nampidiragna ologno vitsivitsy dia 8 monja sy namonjena azy ireo tamin'ny safodrano. Ary amin'ny rano ihany koa ankehitriny dia amin'ny batemy izay tena nio tandindona io sy tsy fanadiovana ny loton'ny vatagna fa fangatahagna fo tsara amin'Andriamanitra no amonjena anareo noho ny nitsanganan'i Jesosy Kristy ho velogno dia ilainandevogny ny fahafatesagna mba hahatonga antsika umpandova ny fiainagna mandrakizay ary efa lasa agny an-dagnitry mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ikeny ny anjely sy ny fahefagna ary ny hery. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Evanjely masigny nosoratany Masindahy Marika ny toko voalohany andiny 12 ka hatramin'ny 15.
nalainy satana fagnahy izy ary ny anjely nanompo azy. Tamin'izany andro izany i Jesua dia nentin'ny fagnahy ho agnignefitry ka nitoetra tagny 40 andro dia nalainy satana fagnahy sy niara nitoetra tamin'ny bibilava ary ny anjely nanompo azy. Ary rehefa natao andragno maizigny Joany dia nankany Galilea i Jesua nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra ka nanao hoe tonga ny fotoagna ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebaha ianareo ary minoa ny evanjely. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo dia raha ny hoanao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao alahady voalohany karemy izao dia tiany eglizy ho sapasika amin'ny alalan'ireo vakiteny fa izao fizoratsika amin'ny paka araky ny lazaisika tamin'ny alarobia ny lavenina 40 andro ialasika amin'ny fiainana sy zarizary izay mandrendrika sika ao amin'ny fotana ka hitondratsika amin'ny fiainam-baovao amin'ny paka ka raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana tokoa isika dia hiara isangana aminy ka tiany eglizy ho sapasika sahaty ary fa ady sady dia tokoa araky ny averimberisika matetika izay fiainana mahazanak'Andriamanitra sika izay ary dia ny modely ho antsika ihany koa moa dia amin'izao taonany Lucien Mbotovasoa izao dia i Lucien Mbotovasoa martiry nizoro tamin'ny finoana sy tamin'ny fitiavanamana ka izay indrindra ry kristianina havana araky ny fantatrasika amin'ny evanjely dia nentin'ny fanahy tany anefitra nalain'ny satana fanahy i Jesua ny Tompo ka inona moa ny dikan'izay ho ansika ary indrindraindrindra inona no hoentsika ary eo amin'ny fiainansika fandrindra amin'izao karemy izao. Ny tany efitra dia fantatrasika fa toerana sy misy ninninna zava-maniry sisy zavatra maniry miaina sy misy olona mipetraka ary mampatahotra ary dia izay indrindra raha tozo fiainana sarotra ary ao anatin'ny fahotana tokoa isika tratra ny fakapanahy dia ohatra io zavatra voalazan'i Jesua ny evanjely io any efitra zany hoe voailikilika isika sy eo anivon'ny tena fiainana fa zary mahavozo tahotra no manenika ny fiainansika fa ny tany efitra ihany koa araky ny voalaza zay dia ny ao anatisika ao toy ny fiaina pitiavana sy hita intsony ka manjary ratra ny fo ny fiarahamonina voazarazara ka manjary efitra ihany koa ny asa sy ny sisa rehetrarehetra ireny no azo lazaina fa efitra zany hoe toerana sy fotoana fizaliana fahoriana ary maina sisy vokany ny fiainana dia izay indrindra ary no fampianarana fototra ho ansika amin'izao alahady voalohany amin'ny karemy izao. Ny evanjely dia avy amin'ny evanjelyny Masinday Marka dia hitasika fa niarany toetra tamin'ny bibilava i Jesua ary dia niatrika zavatra maro teo anatrehan'izay ny tiany ny eglizy ho sapasika ihany koa ary araky ny lazaisika ho vokatry ny izao karemy izao dia aoka hiala amin'ny toetra fahiny manapotika sika ka miditra amin'ny fiaina vaovao anana toetra fibebahana ka mampirisika sika ny tenin'Andriamanitra mba ahalala fa mandalo miserana ihany koa ity fiainantsika ity.
ka izay indrindrary ny bokin'ny Genezy amin'ny vakiteny voalohany dia na dia ho potika aza ny tratry ny safidrano dia sy miala amin'ny famindram-pony Andriamanitra ka nampanantena mandrakariva ny fanekempihavanana vaovao izay tanteraka tamin'ny Noe moa amin'ny vakiteny voalohany fa fantatrasika fa tandindon'i Jesoa io zany hoe lay hevitra lay fiainana tsy zarizary dia ao anatiny eo no mipoloitra ny fanantenana ary dia avy ao no mitsimoka ny aim-baovao ary dia efa mampanantenantsika ny paka izay na dia mafy aza ny fiainana anenevitra araka ny voalazasika izay sy izay ny tanjona na dia misy aza ny safidrano tady anapotika ny zava-drehetra Andriamanitra sy mamela sika fa tiany isika voavitra fa nitadiaviny enitsika sara ny tantaran'ny safidrano io izay tafiditra tamin'ny fiaran'ny fanekena no ny fiaran'ny sambo lehibe no voavonjy ary dia izay koa no antenaisika araka ny ambarany Masindahy-Piera ao amin'ny vakiteny faharoa ka anambarany amintsika ary izay koa ny fiekepinonsika niaritra ny fahafatesana indray mandeha no nitatsika i Jesoa dia izy lay marina ho an'ny tsy marina ka matoky arisika fa andresy ny rasy i Jesoa ka iombina aminy isika ka izay no hitasika ao amin'ny ny evanjely i Jesoa niaritra ny fakapanahy maro isan-karazany ao amin'ny io ady tany anevitra io ary dia sady ady ho isika no dia ka raha miaraka aminy tokoa isika dia miditra amin'ny fiainam-baovao satria nandresy ny fahafatesana izy nandevina ny fahafatesana ahatonga asika ho mpandova ny fiaina mandrakizay hoy Masindahy-Piera ao amin'ny vakiteny faharoa ka izay indrindra ny ady nitrehany Jesoa tao anefitra sy araky ny mahazatra asika fa ny fitiany Masindahy Marika nalaina fanahy tao anefitra izy ary nandresy ny fakapanahy ary dia miditra amin'ny fiainam-baovao ary dia mianso asika ary izy amin'ny araky ny voalazany Masindahy Marika eto tonga ny fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ary minoa ny evanjely dia izay tokoa ary ry kristianina havana aoka isika anararorotra n'izao fotoana izao araky ny averimberitsika matetika izao ny fotoana tsara tonga ny fotoana efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra eo ao-amposika ao izy efa nesorisika ireo accombrement isan-karazany ka aokarisika hibebaka ino ny evanjely tokoa aza manjehy ny andro lava isika fa manova ny dingana anatonantsika ny sakramenta ry Jesoa Tompo sy fotoana natao hivavahana sy amilahantena fosiny kare mo ianao fa fotoana hianarana ny fiainanao hiezahana anaraka anao bebe koa tahaka ny Lucien Botovasoa izay nanaraka anao teny amin'ny lalan'ny Kalvery ampio ary zahay sy atahotra hihiditra amin'ny fiainana sarotra any anefitra ampio izahay vonina hiady amin'ireny fakapanahy maro isan-karazany ireny ary ampio izahay iroso lalindalina koa amin'ny fampijoroana ny Eglizy olona velona mba ho generation mpanorona tokoa izahay anorona n'izay fanjakan'Andriamanitra izay ka izahay koa ny tahaka ny Lucien Botovasoa sy avozo
izoro ho tena vavolombelona eo anivon'ny fiainanay. Engane izahay araky ny fampianarana teo mba hiroso amin'ny tena maha kristianina anay, anararoatra an'izao tokoa izahay, anararoatra an'izao karemy izao mba hanao ezaka, satria ianao efa nanome ohatra velona ho anay. Ary engane izahay iala amin'ireny tabataba manakorotana ny fiainanay ireny, tabataba sy mifanaraka amin'ny sitrakao, fa anararoatra ny fahanginana any anefitra hivavahana sy iombonana aminao bebe koa. Ary anararoatra an'izao karemy izao mba hanokana fiainana fahanginana, satria ny tsara dia simba ao anatin'ny tabataba, ary ny tabataba matetika tsy mitondra amin'ny tsara. Ampianaro ary zahay ahay angina sy hoe fandosirana, fa fanginana iombonana bebe koa aminao, tahaka ny nataon'ny Lucien Botovasoa, ka amin'izay hitoetra ao aminao izahay, ary izahay hitoeranao ka hamokatra bebe koa ho feno hafaliana ny fiainanay, ary dia hiroso amin'ny fampizoroana an'izay eglizy olona velona izahay ao aminao, ary dia ho tena ho génération mpanorona tokoa ny izahay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.